ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmirahaba antsika rehetra ry havako malala tratra ity talata 4 ny volana janoary ity, manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika ry havako. Ny mofinaina antsika io ry havako dia ny Hebreo 12, Hebreo 12 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina. Hebreo 12 andiny voalohany ka hatramin'ny enina. Vakitsika amin'an'i Jesosy. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika, toy ny raona, dia aoka isika koa anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika. Aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filokanana petraka eo anoloantsika izao, mijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefasy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitanjo enatra mba hahazoany fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny akavanany seza fiainan'Andriamanitra izy. Fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fandraho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Ianareo tsy mbola nanohitra ny ady tamin'ny ota hatramin'ny faharatsahan-dra, ary adinonareo ny fananarana izay nilaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe anaka. Aza atao zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehovah, ary aza reraka raha resy lahatry ny anatra ataony ianao, fa izay tian'i Jehovah ny faiziny ary izay zanaka rehetra raisiny nokapohiny. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, miteninao ny fahamarinana. Amen. Nandiny faharoa no entina mampahery anao, mijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefasy. Mijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefasy. Ny epistily ho an'ny Hebreo ry havako dia taratasy nosoratana ho an'ireo jiosy niova kristianina, ary ireo jiosy niova kristianina izay tao anatin'ny fizahantloetra, ary ny maro tamin'izy ireo ara dia niemotra tamin'izany maha-kristianina zany. Dia nosoratana ity epistily ity ho fampahirezana io kristianina izay nandalo fizahantloetra. Farafakeliny dia niseho tamendrika roa zany fizahantloetra zany. Ny voalohany dia ny fizahantloetra ny fanenjehana, satria betsaka rao nanenjika ny jiosy kristianina. Ireo jiosy tsy niova kristianina dia nanenjika ny jiosy niova kristianina. Eo ankilany koa ny jentilisa izay tsy kristianina dia nanenjika ny jiosy niova kristianina. Noho izany dia betsaka ny menatra tamin'izany maha-kristianina zany, dia nosoratana ny epistily an'ny Hebreo ho fampahirezana ireo jiosy niova kristianina izay mandrakarefatsika teo menatra nanangiry firy nantondra ny mafy noho ny maha-kristianina azy. Fa ny faharoa zay le fanenjehana, fa ny faharoa zay lalovany ity endriky ny fizahantloetra ny lalovany jiosy kristianina dia ny fahasahiranana, ny fahantrano, ny tsy fananana. Tsy dia fiangonana nanankarena be dia nanao loatra kory ny jiosy niova kristianina, fa nisy ny fahoriana izay niainan'izy ireo ara-pivelomana no ny fahasarotan'ny fiainana atao Jerosalema, zay no mahatonga ny Paoly sy ireo jentilisa izay nanangona fanampiana ho an'ireo jiosy kristianina ireo. Fitenin'ny Paoly mandrakariva ny hoe miantrany olona masina. Ireo jiosy kristianina izay tao Jerosalema ny folobeny dia nandalo fahasairana ara-pivelomana betsaka. Dia ny jentilisa, ny korintianina, ny filipianina zany no nanampy, nampitondra vola sy fanomezana ny apôstôly Paoly hoentina ho an'ireo jiosy kristianina ireo. Ho tsika manao hoe sahirana be izy ireo, teo ny fizahantloetra ny fanenjehana, fa eo koa ny fizahantloetra ny tsy fananana izay niatraika tamin'ny fiainana isan'andro, ary nampangiry firy ny nofo. Dia nentina nampahery azy ireo ity epistily zay mbola mby ety amintsika kristianina ankehitriny ity. Anankiray amin'izany fampaherezana azy ireo zany any hoe mijery an'i Jesosy tompon'ny finoantsika sy mpanefasy. Inona ry hava no mahatonga ny epistily an'ny Hebreo mitaona na inona ny sary tiany
ao an-tsain'ny hoan'ny kristianina hoan'ireo jiosy kristianina ka itaomany manao hoe jereo Jesoa any an' Jesoa ny maso ao am' Jesoa zay tompony finoantsika sady mpanefa azy. Jesosy Kristy tompony finoana tsy de voambolana loatra mahazatra ny Paoly tsy hita loatra ao amin'ny soratry Paoly tsy hita loatra ao amin'ny soratra ndeto toy hoe Petera koa aza ity hoe Jesoa tompony finoana sy mpanefa azy. Zany hoe Jesoa lay miazona ny finoantsika, Jesoa no lay fototro ny finoantsika, Jesoa no mahatonga antsika ino an' Jesoa, Jesoa ihany no mahatonga antsika ino an' Jesoa, avy am' Jesoa ihany no mahatonga antsika mino no famonjena natao an' Jesoa, ary Jesoa ihany koa no manatanteraka ny vokatry ny finoantsika. Dia hoy ary izy manao hoe Jesoa ange ny tompony finoantsika, izy no mitsara ny finoantsika, ao aminy no tsaraina ny finoantsika, io mitombona sady tsy mitombona, ao aminy refesina ny fahamarina ny finoantsika, ao aminy no amarinina ny finoantsika, zay no mahatompo ny finoantsika azy, ary izy koa ny mpanefa azy. Raha mino azy isika de tanteraka ny zavatra inontsika arak'izay teny manao hoe mino arak'izay inonao, tanteraka aminao arak'izay inonao. Jesoa tompony finoantsika sy mpanefa azy, zay ny mpanjenitsika. Raha mijery an'izany Jesoa tompony finoantsika sy mpanefa azy any sika de inona ny zavatra tiany mpanoratra ny epistily any Hebreo ry havako no ao an-tsaitsika. Jesoa manahoana mijerentsika zany Jesoa tompony finoantsika zany, zany Jesoa mpanefa ny finoantsika zany, dia inona no tokony fiainantsika koa aza raha mijery an' Jesoa tsika zay tompony finoantsika. Ty voalohany indrindra de izao, izay mijery an' Jesoa tompony finoantsika sy mpanefa ny finoantsika de olona miala amin'ny fahazaran-dratsy. Zay ny dika le hoe aoka isika hanaisotra izay rehetra mitambesatra amitsika mba amin'ny ota zay malaky mahazo atsika. Hoy ny epistily any Hebreo hoe misy karazana ota mora mahazo mora mandavo, misy ota everitsika ho maivana aza indraindray, misy everitsika ho ota na fahazarana isan-karazany zay everitsika ho tsy de ota koa aza indraindray. Indraindray everitsika hoe tsy de misy zavatra tsy everitsika ho manandanja aza nefa mampalahelo an'Andriamanitra. Misy zavatra everitsika ho andetotsika hoe fahazaran-dratsy. Ny avatsika katolika de nampianatra hoe misy ny ota mahafaty, misy ny ota tsy mahafaty. Fa ny Jaona de nanazava manao hoe tsisy ota tsy mahafaty fa ny ota rehetra de mahafaty avokoa, ny ota rehetra de mampalahelo an'Andriamanitra avokoa. Fa eto de manazaritsika manao hoe izany olona mijery an' Jesoa zany de olona zay miala amin'ny fahazara, mifantoka tsara ao am' Jesoa ka miala manaisotra ireo fahazarana, lay fahazarana zay manimbatsembana. Misy fahazaran-dratsy zay manimbatsembana ny fanolorantsika tena, manimbatsembana ny fahamasina-piainatsika. Misy fahazaran-dratsy manakana ny fizorantsika ao amin'ny fahamasina. Io fahazarana io indray tsy tadirintsika akory hoe manimbatsembana. Misy olona zatra miteniteny foana fotsiny zao, zatra tsy miambina amin'ny fitenenana de zatra miteniteny foana, ary ndraindray ara dia manimba ny fijogon'ny vavolombelona ny fitenitenenany foanany. Mahatonga ny olona manao hoe anao efa kristiana de mbola miteny an'izany any. Ary mety misy koa raha manao hoe tsy ohatrany mitovy amiko any anao miteniteny foana nefa ianao kristiana. Indray lasa marina fa fitsarana zany tsy mety, fa lay zany ara de tokony miambina isika ny hoe misy ota ataon'ny vavantsika manembatsembana ny fanompotsika, manembatsembana ary manavesatra aza ny fanoloran-tenantsika ka mahatonga antsika tsy afaka miazakazaka amin'izay tena fanompony tena izy tokoa.
ohatra ny fitenenana ohatra raha isitsika za fa mety misy fahazarana maro isan-karazany amin'ny vava amin'ny fiainana isan'andro mihitsy aza tsy amin'ny tena aloky ny vava mihitsy misy fahazaran-dratsy isan-karazany mety ho manimbatsembana ny finoantsika ka mahatonga atsika tsy tena afaka miazakazaka tsara tsy tanteraka tsara amin'ny fanompona de inona ny vahavolana de hoentiny mpitirana be hoe mijery an' Jesosy ianao. Jesosy zany eny lohanao ianao ampiazakazaka ianao zany toy ny mpiazakazaka tahaka ny hoe iteneny mpitirana be hoe misy olona be deaibe ke manodidina anao ataovy eny amin'ny stady ianao zany eny amin'ny kianja de mpiazakazaka ianao raha miazakazaka ianao de misy olona be deaibe mitazana anao misy miorakoraka le manao hoe sy mitovy amika ianao nefa ianao ara miazakazaka ohatran'io misy miorakoraka misy manakora anao misy mioby anao misy mampahery anao de hoy ny epistilony hebreo manao hoe esory zay manavesatra anao ka mahatonga manimbatsembana anao tsy afaka tsy mahavita lay azakazaka ina le manimbatsembana anao ny fahazaran-dratsy ny ota zay mora atao na heverinao otsy de maninona de reny manimbatsembana anao de inona ny fomba ataonao ahafahanao manala an'izany aingana Jesosy eo aloha ny epistilony hebreo Jesosy miara-miazakazaka aminao Jesosy nge miara-miazakazaka aminao hoe Jesosy nge tsy miandry anao eny amin'ny hoe rehefa tonga eo amin'ny tosika hoe ligne d'arrivée na eo amin'ny tsipiky ny fahatongavany ianao vao miandry anao Jesosy fa Jesosy epistilony hebreo miara-miazakazaka aminao eo alohanao Jesosy tsy namanao zany ny faninananao fa Jesosy eo alohanao izy mibanjininao dia maivanenao tsy adininao lay tanjona satria Jesosy ny eo alohanao miara-miazakazaka aminao Jesosy zay afaka malala mijery an' Jesosy lay miara-miazakazaka aminao dia miala amin'ny fahazara fa ny faharoa de zao izy ny olona zay mijery an' Jesosy zay miara-miazakazaka aminy de zao tena maharitra mandritra lay azakazaka maharitra mandritra lay azakazaka zany hoe tsy mijany eny atenatenany misy mantsy azo alehitanareo rehefa amin'ny faninanandreny azakazaka de misy tsy mahatody hatramin'ny farany ohatra manao marathon ianao na tahaka zany lavitra be 20 kilometatra dia mety reraka ianao mety reraka dia mijanona tenatenany de hoy ny tompo manao hoe amin'ny alalan'ny epistilony hebreo hoe Jesosy tompony fonao jerena dia maharitra amin'ny azakazaka ianao Jesosy niaritra ny azakazaka Jesosy zany raha ibanjininao de ny ao an-tsainao hoe Jesosy niaritra ny azakazaka hoy ny karazany epistilony hebreo hoe tsy mbola nisy niaritra fahoriana fizantoetra kapoka hatramin'ny fandatsahan-jara ny aretany Jesosy zany no zany de zao Jesosy lay niaritra ny azakazaka lay Jesosy niara-niazakazaka taminao zay banjinina Jesosy zany re afaka malala rehefa anatin'ny akivintsika indray amin'ny azakazaka indray mety trotraka ry havako misy fotoana tena reraka fantatrao zany nofo zany fantatro ny tompo tsara angetsika ny tompo efa niteny ndray maka nyteny tamin'ny Petera manao hoe ny fanahy mety any fa ny nofo mafy no zany misy fotoana tena trotraka mihitsy ry havako trotraka fantatro ny tompo no herinao fantatro ny tompo ny fizahan-toetra mety ho lalovanao misy fotoana tsapanao hoe reraka zany Jesosy sasatra zany reraky ny adi-piainana reraky ny tebiteby reraky ny tsy fahasalamana reraky ny asa sarotra reraky ny asa sarana rahandray mety ho reraka am-panahy koa aza mety ho reraka am-panahy tahaka an' Jesosy tao Getsemane misy zavatra tsy maintsy aikenao ara-panahy misy ady am-panahy tsy maintsy atrehanao misy zavatra tena averan'Andriamanitra tsy maintsy lalovanao mety reraka am-panahy koa tsy reraka raha-batana ihany hoe miasa mafy mivezivezy mamelona ny ankohonana mieritreritra ny fahasalamana fa mety ho reraka am-panahy koa mety tena hoe misy sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy ekena misy sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy atao hoe taveranao lalovako ty Andriamanitra te ekeko tahaka an' Jesosy tao Getsemane misy ady am-panahy atrehanao inona ny sitraponao Andriamanitra de zao mety fotoana misy fotoana trotraka ao anatin'ilay azakazaka de inona no teny epistilony hebreo mampahery anao mijery an' Jesosy ianao ary Jesosy de miara-miazakazaka aminao ary Jesosy miara-miazakazaka aminao Jesosy nahatody hatramin'ny faran'ny azakazaka Jesosy niaritra
ny azakazaka. Io azakazaka ataonao io azakazaka efa nitiavan'i Jesosy. Lalana efa hitan'i Jesosy io lalana andehananao io. Raha nandalo fanenjeny ianao, lalana efa hitan'i Jesosy io. Raha nandalo kapoka sy fangiry friry ianao, efa hitan'i Jesosy io. Raha nandalo zavatsarotra sy fakahalana sy eso ianao, hitan'i Jesosy io. Matoky fa lay Jesosy miara-miazakazaka aminao, eo alohanao, mitarika anao, efa mahita ny lalana hitondrananao, efa mahafantatra n'izany rehetra zany, ary tsy amelanao irery ao anatin'io azakazaka lalovanao izy jerena. Raha ohatra ka ny vavan'ny olona manodidina, zay teneny epitilony Hebreo hoe misy olona misy vavolombelona maro, misy vavolombelona ampahery anao anatin'ny azakazaka, mpiara-miangona aminao io. Misy vavolombelona ampahery anao ao anatin'ny azakazaka, miankonanao tokantrano. Misy olona ampahery anao anatin'ny azakazaka, mpiara-miasa io. Fa mety misy koa amin'ireo vavolombelona ireo anao zay ampalavo anao, mety haneso, mety hamorakoraka azy, zany rehetra zany ny epitolany Hebreo mety ho hitanao. Fa zao azy zany ny jerena. Fa jerena voalohany indrindra de ilay Jesosy tompony finoanao sy mpanefa azy. Izy jerena, izy atao eo anoloana. Rehefa koa malala engany hifantoka tsara ao amin'i Jesosy zay loharano ny finoantsika, mahatonga antsika mino, mahatonga antsika mahatoky ny finoana. Farafahatelo de ny nijeren'i Jesosy loharano sy tompony finoantsika, tsy hoe miala amin'ny ota manavesatra ihany, miala amin'ny ota manimbatsembana ihany ka mahatonga tsy ahatratrarana ny tanjona, tsy zay ihany. Fa ny nijeren'i Jesosy koa de hotsika teo mazava ho azy, manana faharetana. Fa ny nijeren'i Jesosy koa de hoy ny filazan'ny epitilony Hebreo hoe tsy nitandro ny enatra, tsy nitandro enatra. Ny mpiazakazaka zay tamin'ny andro ny epitilony Hebreo zay raisiny ohatra de zao, rehefa miazakazaka de niloka ny mpanjinina, niloka ny mpanjinina fatratra, atao zay azahoana loka, ny voninahitra ny mpanjinina, tsy antony tokony hifaninanana raha eritreritra ho resy. Fa izao rehefa koa malala hoy ny epitilony Hebreo manao hoe ny sary de zao Jesosy ny mpanjinina, tsy lay loka, ny loka eo. Rehefa mibanjina ny Jesosy anao, azo ny loka. Fa izao ny epitilony Hebreo mandritra ny azakazaka ataonao de aza menatra ny mijery an' Jesosy. Hotsika manao hoe betsaka ireo kristianina tamin'ny kristianina tao amin'ny epitilony Hebreo zay menatra ny naha kristianina azy, menatra ny amin'ny hoe Jesosy le vombotao amin'ny azy fijaliana, ilay jiosy iny lazainareo fa zanak'Andriamanitra, de betsaka no menatra. Mpiazakazaka menatra de tsy samy jery an' Jesosy, mpiazakazaka menatra de tsy samy jery an' Jesosy. Rehefa koa malala amin'izao andro antsika izao an de betsaka ny kristianina miazakazaka fa tsy mijery an' Jesosy. Betsaka ny kristianina miazakazaka fa tsy any an' Jesosy ny masony. Le afaka malalo, raha vao tsy any an' Jesosy ny masonao de mijery ianao amin'ny azakazaka. Tsy tratra lay loka, miazakazaka ihany fa tsy tratra lay loka. De Jesosy la nafatra an'io anao hoe jereo tsara fa betsaka ngeno nanao hoe tompoko hoe fa tsy fantatro izy. Betsaka ny rotsaka ao anatin'izany heverinao azakazaka zany rehefa koa malala, nantsoina izy ho mpiazakazaka. Fa izao tsy Jesosy ny jere, tsy Jesosy no hitany, mety ho ny vavolombelona piorakoraka eny amin'ny kianja no hitany, mety ho ny dokadoka sy ny tehaka, miazakazaka noho ny dokadoka sy ny tehaka reo zay hoe mpitazana, iny no hitany. Zava-dehibe daholo zany. Fa izao tsy zay ny maha ianao anao, fa Jesosy mpanjinina. Rehefa Jesosy ny mpanjininao de zao tsy lavo anao, na eo aza ny mpanakora, tsy lavo koa ianao ary tsy mirehare, na eo aza ny mpampirehare, fa Jesosy mpanjinina. Ny mpampahery mampahery ihany, ny tsy mampahery tsy hampahery ihany, fa Jesosy mpanjinina ao amin'i Jesosy Kristy tompo, ary aza menatra
hoy ny tompo ndray maka hoy paoly ndray mandeha tamin'ny zany ara-panamanao hoe aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika ry avako malalo betsaka ny kristianina menatra ny maha kristianina azy tsy te atao hoe mivavaka tsy te atao hoe mpino zany akory tsy hoe tsy ilaina ny iteraterana zany mazava ho azy tsy voatery ilaina ny iteraterana asiana flakitera hoy ny filazan'i Jesosy mantsy ny fariseo manao hoe nareo miteratera ny flakitera nareo zany reo ataontsika hoe ravinjavindrabatra maro isan-karazany te asiteseho nareo hoe mpivavaka ary te tiafana nareo hoe mpivavaka tsy zay ny kristianina tsy mila dera amin'ny fivavahana ny toetra ny kristianina ny tena matahana ny maha kristianina azy tsy mila doka isika hoe kristianina tsy zay fa misy fotoana ny avako mailala hametrahan'ny olona fanontaniana manao hoe ianao nga kristianina de misy mamaly eny ndraindray any amamonjy fiangonana misy misy ny olona metra-panontaniana manao hoe ianao ve mino de misy manao hoe eny zay mpiangona tany ananina taloha misy kristianina ny avako malala amin'ny fotoana ilana fijongona vavolombelona tsy amin'ny fotoana rehetra nge io ange tsy voatery hoe de anao akanjo fotsy na oatra amin'ny pastery hoe hita amin'ny fotoana rehetra fa misy fotoana mizaha toetranao Andriamanitra misy fotoana amin'ny apaha-potoana amin'ny tsy mety ndre mandeha ao anatin'ny herintaona io mety ndre mandeha ao anatin'ny telo taona io misy fotoana fanontaniana tampoka mandalo aminao tsy apoizonao akory tahaka ny Petera izay nametrahan'ny olona fanontaniana manao hoe ianao naman'io Jesosy io Petera anganana bo mihitsy eo ampitanina nafo ange Petera eo ampitanina nafo Petera tsy nanam-poninina namindro ary amin'io mbola ankizy vavy zay atontsika hoe mpikarakara mpisolonafo eo no nametra-panontaniana tamin'ny Petera tsy hoe olona ambony be nametraka fanontaniana tamin'ny Petera tsy hoe manambony nahatra tsy hoe enquête na fakanam-bavana fa olo tsotra resaka tsy de manahoana banalina hoy nyreo miteny frantsay tsy de manahoana maivana be nametraka fanontaniana Petera hoe ianao ohatra ny naman'io olona io antsany Jesosy dio Petera io tsy fantatro izy zany hoe ndraindray ny fandavatsika ny tompo tsy voatery hoe zavatra goavana ngeza be hoe ka nandeha nakany amin'ny doany ange izy sanatria tsy voatery zany ange hoe mamadika ny tompo fa misy zavatra ndraindray fijoroana vavolombelona ataontsika hoe tahaka zay natao tamin'ny Petera sendra mandalo heverina ho tsy de manahoana akory zay ndraindray no mahatonga atsika mamadika ny tompo sahatra amin'ny zavatra maivana amin'ny fieritreretantsika azy ndraindray izay no amadia atsika ny tompo raha zay tsy nitomany Petera raha zay tsy nitomany fantatry Petera satria tsy fantatry Petera hoe zavatra de tsy de misy dikany kory ve Jesosy namadiako anao zavatra tsy de manahoana kory saika namoizako ny mandrakizay zavatra tsy de manahoana kory ny saika namoizako ny fiainana zay efa nampanatenainao afako manalo aza menatra vavolombelon'ny tompo ny tompo tsy manery anao hoe andeha hitory-teny eny an-tsena tsy voatery zany akory tsy voatery zany misy natsoiny ny tompo anao an'izany mety tsy natsoina an'izany ianao mety ny tompo tsy mahay hoe de asio baiboly miveratra eo ambony birao anao na manaovy anao rojo misy lakoroa ohatran'ny ataon'ny mpitandrina na tsy voatery zany akory raha mahavita an'izany ianao tsara tsy maninona fa ho an'izay tsy afaka manao an'izany tsy maninona koa tsy voatery hoe tsy maintsy zany akory izy io tsy amin'ny alalan'izany mety ho flakitery zany fa izao ny fiainanao ny fitiavanao ny fahadiovam-ponao zay no mahatonga aloha metra-panontaniana avy hoe mbola tsy nahita olona tsara fanahy ohatranao kristianina anka ianao mbola tsy nahita olona be fitiavana ohatranao mbola tsy mifaninasera tamin'ny olona mahalala fomba ohatranao tsy mbola mifaina tamin'ny olona mahafoy ohatranao tsy mbola nisy olona nyteny tamiko zany teny zany fa izaka ianao zay no ijoroana vavolombelona ekena fa fijoroana vavolombelona ny hoe mitoro filazany tsara amin'ny fotoana tsy amin'ny fotoana zay atao tsy maniny fa mety misy fotoana tsy izay koa tsy voatery izay ny olona rehetra tsy voatery izay fa izao ny fiainanao no epistily velona de aza menatra ny vavolombelon'ny tompo amin'ny fitiavana amin'ny fahalemem-panahy ary amin'ny fitorianan'i Jesosy mijery an' Jesosy tompon'ny finoantsika olona tsy fatorany fahazaran-dratsy ka mahatonga azy tsy afaka miazakazaka amin'ny fahampona mijery an' Jesosy tompon'ny finoantsika
olona maharitra amin'ny fanompona mahatolotra amin'ny faran'ny azakazaka hoy ny epistily lehibre hoe tsy miemotra amin'izay fanompony olona mijery an'izao tompon'ny finoantsika dia zao tsy menatra ny mahampino azy ivavakasika tompo misaotranao zay noho ny amin'ny solatra masina mitonanay hijery anao Jesosy mifantoka aminao Jesosy zay loharano ny finoanay ao aminao no hipoirany finoanay ao aminao ny hafarany ny finoanay ao aminao ny mahamaritoerana ny finoanay ao aminao ny mahavelona ny finoanay tompo misaotranao zay fa mitonanay hijery anao mandrakariva ianao amin'ny azakazaka zay ataonay isan'andro na amin'ny asa andavanandro io na amin'ny fanompona anao io amin'ny fihetsokana vavolombelona io misaotra to mifamaly metoky ianao fa miara-ny azakazaka taminay ary ianao nahavita ny azakazaka araka ny sitrapon'Andriamanitra ray misaotra tompo fa miara-ny azakazaka aminay ianao efa niteny fa momba anay mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao dia mety iza Jesosy hitarika anay amin'ny azakazaka mety iza hivimbina anay amin'ny azakazaka mety iza eo alohanay ho banjininay ho modely alainay tahaka amin'ny azakazaka ka zay rehetra fahazarany ratsy manimbatsembana ny azakazakay isoronay reny izay rehetra maniry anay ka mahatonga anay tsy ahita ny fahasoavanao isoronay reny tonanay no tompo hijery anao mba hahafahanay maharitra hahafahanay mijoro vavolombelona amin'ny azakazaka Jesosy ao aminao ihany misy ny fiainana dia mety iza hitahiry anay mandritry ny azakazaka Jesosy ary tehirizay hibanjina anao hatrany dia tahio ny fiainanay tahio ny asanay tahio ny hoavinay ho eo ambany fahasoavanao Jesosy amin'ny anarany Jesosy Kristy mpamonjy novanay izany vavaka izany amen